mafarany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina enina lasy telo etsy ariary fa tsy telo etsy ariary hoy ny randrana sindikaly fiona ny gouvernemanta sy ny député nisongadina ny fangatahana mikasika ny jiro sy ny rano ary niady amin'ny boribory eo anivony fitsarana fikonandoam-pirenena sy fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana maika ny fanamafisana ny fanentanana ny olopirenena ialika izany alakamisy roa jolay enina amby roapolo amby roa arivo falitafaraka amin'ny andria tombo-kilasy tombo avy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasana mampanajana aminaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany makasika ny raharam-pirenena avy hatrandry kiondalana voafaritra fa ivoan'ny Madagasikara anatin'ny krizy sy andaminana ny eto amin'ny firenena ny fikaonandoam-pirenena mila mazava amin'ny rehetra ny lalanjotra tongavana sy anatanteran'izany unika IMF knoe fanabeazana olo-pirenena tsy teraka tsaona fakiviana ho an'ny olo-pirenena manoloana ny tsy fisiana avoavoana fanginana momba izany zava-dehibe ary tokony atao laram-pamiana amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ny fanabeazana ny olo-pirenena hiatrika ny fikaonando sy ny fanaovana ny refonte na ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana fanadiny amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince miteraka fanontaniana maro tsy any olo-pirenena ankehitriny ny tsy fisiana vaovao maro-potitra momba ny fikaonandoam-pirenena ka lasa miteraka tsaona fakiviana unika IMF knoe voakasika izany ihany koa ny fanaovana ny refonte na ny fanavaozana ny lisym-pifidianana misy ny asa tanterahina hoy ny fanamafisana saingy manindry ary miantso ireo voakasika rehetra ny KMF knoe anao zava-dehibe sy anamafy ny fanentanana ny olo-pirenena rehetra hiatrika na ny fiatriana ny fikaonandoam-pirenena na ny fanaovana ny refonte mba zay manaloha ranom-baovao ofisialy re mba teneny hoe aiza ho aiza antsika io zany zao ovina ny tokony aninona dia inona ny andrasana ivoaka satria lasa tsaha ohatran'izany ihany koa ny antso ataonay ny seni andeha ny refonte natao ny biometrike very ny vahoaka zany e very ny olo-pirenena dia marina efa nanazava ny filohan'ny seni zay soranazy ny makasika ny hoe zao ny handeha atoato fa zay miteny hoe mampiresika ny seni mba hanao campagne mihitsy campagne de sensibilisation na ny seni na ny FFKM de tokony hanao campagne de sensibilisation anomana ny olona hiatrika na ilay fikaonandoha na ilay refonte fa atreto zany hoe lasa mipetraka fanontaniana foana ny any amin'ny olona de lasa mora atao hoe andairany tsaho ny olona satria izy manantena handray anjara nefa ilay zavatra handray anjara ohatrany manjavozavo tsy azo lavina fa misy ny fanovana eto amin'ny firenena ankehitriny saingy tokony tsy hovariana amin'izany ny rehetra afaka manao ny asa ny mpitondra fanjakana saingy tokony tsy atao amban-javatra kosa ny fikaonandoam-pirenena mitaky famatorana sy asa tsy misy kadikady zany hoy ny fanamafisana fa mahatsara atao ve fa kosa aza atao ambanin-javatra ilay fikaonandoany olo-pirenena satria io ny voantsika amin'izao situation zay mahatonga ny olona rehetrarehetra tahitsabaka amin'ny raharam-pirenena izao mila mametraka ary le izy koa nefa rehefa atao dia tokony atao ampahamatorana ary atao mpamendrehana fa tsy asiana kajikajy fa raha zao fahanginana zao averimberiko foana mitohy dia lasa hiteraka tsaho no valiny tokony efa ndeha ny fikaonandoha eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao eny fotony mihitsy no tokony anaovana ny fikaonandoha andraisan'ny olo-pirenena mivantana anjara ary aravina isanambaratonga ny hevitra tapaka any amin'ny fokotany araka izany no tokony efa mahitra sady ny heverin'ny olo-pirenena ho endriky ny fanjakana joro raha ny fahitany KMF knoe azy ny mampalahelo am'izao dia maro loatra koa le miteny hoe zay somary mahakivikivy an'ny olo-pirenena le hoe ity fekevitra ty de hoentinany amin'ny fikaonandoam-pirenena zany hoe zany mbola hisy hevitra hafa koa hoe zany vaovao hitsofoka eny amin'ny fikaonandoam-pirenena national rehefa satria tsy hiainga avy any amin'ny fokotany aminay de le niainga avy any amin'ny fokotany no tena izy iny hevitra eny no aravina eo anivon'ny commune aravina eo amin'ny district aravina fandravonana niveau eo ambony fa ny tena fikaonandoha de tokony atao ambany dia izay rehetra tapaka teo no aravina indray any amin'ny national matoy Madagasikara manaiky ary miditra anaty rafitra raisam-pirenena midika izany fa tsy maintsy misy ampany amin'ny raharam-pirenena idirany hoy KMF knoe mitombina araka izany ny fitakiny maro ny sy ny mangarara amin'ny toedra raharam-pirenena ankehitriny milaza mazava amin'ny rehetra ny zava-misy manoloana ireo endrika mbola manjavozavo toy ny fikaonandoam-pirenena izay heverina fa hivoan'ny Madagasikara amin'ny krizy isika zany raha vao miditra anatina structure internationale de tsy maintsy misy ampahany souveraineté tsika zany milefitra zay aloha zany aloha lazainy raha vao miditra tsika na any amin'ny SADC na any amin'ny européenne union africaine de midika zay fa manaiky tsika fa misy zavatra zay neketsika tao ahafahany mitsabaka amintsika
zay aloha zany teboka ray voalohany. Ny valitenay voalohany de le hoe any Madagasikara zany de any malagasy. Donc mahatonga reny fanapahan-kevitra reny nge le resantsika teo hoe sairatsaina ny olona hoe inona ny zavatra misy marina ahoana marina atsika ty, satria arakaraky ny ataran'ilay ataontsika hoe concertation nge no mety hampitatra an'le roa taona na koa hoe raha tara koa le concertation de mety atao anasafay hanatratra an'le roa taona nefa isika metrehatra hoe amin'ny alalan'le concertation nanaovana nivoana ao anatin'le any ka indraindray hoe raha le teboka hoe tokony azava tokoa ny fipetraky ny toedra raha iverinay hoe tokony hipetraka le izy. Ankoatra ireo manamafy ny mahazava-dehibe ny fanomezan-danja ny fampandraisana anjara sy andraikitra ny olom-pirenena eny fotony KMF Knoe ka manatanteraka fampiofanana ho an'ireo mpisehatra samihafa. Tanjona ny ametraka sehatra na rafitra ifotony fifanankalozan-kevitra iangan'ny fampandrosoana eny fotony. Omendanja mihitsy ny olom-pirenena amin'izany ikiondo ampandrosoana ny komina amin'ny lafiny maro na izany ny loharanom-bola na ny asa laram-pamehany. Ny olana matetika voalaza ato manko de le hoe mitady vola ny olona vao mety vory eny amin'ny CLC nefa ny lalàna mipetraka hoe fanolora-tena le izy fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny commune de zay zavatra zay zany no adina hevitra hoe inona ny tokony atao dia sady manaja lalàna no mampandray anjara ny olona ihany koa zay ny fandraisana anjara ny vony commune tsy tokony sandaina vola satria izy ihany gokan'le tombotsoa ny zavatra ho azo amin'ny raha de fa ny tena tanjona zany hoe kolotsaina malagasy ny mifampiresaka raha tia hampandroso zany de mampandray anjara ny olom-pirenena amin'izay veriny fa aso azy zay ngamba amin'ny ankapobeny ny atao eto zany mandritra ny roa andro. Aritra roa andro ity atrikasa tanterahany KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena etsy an-tanyrena ity. Mpisehatra ny fotony avy amin'ny faritra efatra no mandray anjara ao anatin'izany ka izy ireo indray avy eo no hizarany fahaiza manaony sy anaparitaka izany eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Vavao ny trangam-piaramonina tato anatin'ny andro vitsy ateo nelanelany 7 jona hatramin'ny 2 jolay. Olona valo raha kely no tsy hita popoka ary ankizy ny ankamarony. Atao no hita faty, atao ihany koa no hita fa tsy mbola tonga saina. Miteraka olon-tsaina ho an'ny rehetra izao zava-misoka iantsony olom-pirenena ny fitondram-panjakana, anamafy ny fitandrona ny filaminana, ny fepetra fiarovana. Miantso ny anafangenana ny fanadiadiana ary fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy marina manoloana ireny tranga ireny. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy Simbola avatsara. Atao ireny famonoan'olona manana toetena varira dia mirongatra indray tato anatin'ny andro vitsy ny tranga fanjavonan'olona sy ny vonoan'olona nanomboka 5 jona no nakaty ankizy, tanora, ary olon-dehibe nanjavona na hitafaty ka mampametra-panontaniana ny maro ny momba ny filaminam-bahoaka sy ny fepetra ray sy ny fanjakana manoloana ireny tranga ireny. Anisan'ireo tranga nahasarika ny sain'ny maro ny momba ny sahala. Zazavavy 12 taona nanjavona ny 7 jona rehefa nirahana ny vidy mofo teny Ampefloa Ambodirano. Ny Ampitso 3 jona no nahitana ny vatana mangatsiaka ny teny Amboanjobe. Maraina teo indray, lehilahy iray manodidina ny 5 taona no hita faty mbola teny Amboanjobe ihany, nahitana ratra maro ny vatany ary tsy teo intsony ny filahiny. Le razan'olo zany tamin'ny za nahita anazy le voatonga teny de voalohany indrindra aloha nikaikona ny tanany de ny atreo amin'ny ranjony midina, atreo amin'ny ranjony midina teo ny mbola nisy nofo fa nanomboka teo amin'ny ranjony niakatra ka teto amin'ny kibony mba teo amin'ny kibony teo zany efa tsisy nofo tsony zay zany le fandehan'le zavatra tao le tomany aloha zany tsy otrany tsy tao tsony. Ankoatra izay mbola maro ihany koa ireo olona tsy hita popoka araky ny filazana fikarohana miparitaka eny anivon'ny tambazotra ny serasera isan'izany Gracia 13 taona izay tsy hita nanomboka ny 3 jona, Jessica 9 taona very ny 2 jolay, Tata Monso 3 taona tsy hita nanomboka ny 3 jona, Lanjany aina 14 taona sy Fetrany aina 15 taona izay samy tsy hita nanomboka ny 20 jona ary Juliana 17 taona tsy hita ny 3 jona. Tsy samy mandeha fa irery intsony ankizy, tsy samy mandeha irery koa fa tsy maintsy arahana rehefa mivoaka ny trano manoloana izao tranga tsy fandriam-pahalemanjao raha ny fanazavana. Le izy fazahoaka anazy izy aloha tena mampatahotra amin'ilay ankizy vavikely tena mampatahotra amin'ilay izy fa ny zanako izao vavikely dia ny anazy 7 taona ny anazy zanako izao dia tsy avelako mivoaboaka izy tsy dia mivoaka ny trano satria party amin'ny elakelatrano daholo misy anay manko misy elakelatrano dia
dia elakelan-trano daholo mihitsy ny angalan'ilay olonan'ilay zaza. Dia mampatahotra ilay satria misy hoe fanolanana, misy hoe toa dia famonoana. Dia izay ny atahoranay dia tsy dia avelanay mivoaka ny zanakay. Hitany maraina teo koa sy Eli izay very tamin'ny 3 Jona 2024 nilaza ny fianakaviany fa nangataka tamin'ny polisy izy ireo mba hanaovana fanarahan-dia tamin'ny alalan'ny GPS satria nitondra finday ilay zazalahy. Raha mbola niandry ny valin'izany izy ireo dia nanohy nikaroka tamin'ny alalan'ny fiara sy ny moto nitety an'Antananarivo andro aman'alina. Androany tamin'ny 2 ora maraina no hita teny amoron-dalana Analamahitsy Eli saingy hita fa mbola tsy tonga saina tamin'ny fotoana nahitana azy. Hatreto mbola tsy nisy fanazavana na fanambarana nataony avy eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana mikasika ny antony sy ny fizotry ny fanadiadiana mikasika ireo raharaha ireo. Ny samy olom-pirenena sy ray aman-dreny no mifanentana amin'ny fahamailona satria samy miorooro ny rehetra. Tsara fa toko miditra miraindraina kely saika hoe resaka amintsika rehetra hanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny mpitandro filaminana, amintsika fiarahamonina malagasy rehetra naiza tany misy atsika fa tena efa tafahoatra ity resaka zazavery sanatria vava zaza vonoina tsy amin'ny antony ity. Dia samy manaparitaka an'izay anatin'ny tambajotra manaova daholo publication alerte générale ilay izy ho analo satria tena efa tafahoatra ilay izy marina tena hoe horipaka tsika mianakavy tsy fantatro inona ny antony io zavatra io omena ny zareo tompona andraikitra hoe ahoana moa tsika anaty fiarahamonina koa izay mahatsikaritra zavatra manatona ny tompona andraikitra tandro filaminana fokotany ny ambaratonga mpahefana rehetra izay misy ihany mietsetsika satria tena mila fiarahamientana izao zavatra izao. Izay aloha zany ny vidéo ataoko voalohany dia mirary sosiny tsara izany zavatra izany ataontsika mba iombonantsika amin'ireo efa victime sy hoe hisoroana izay zavatra mety miseho. Dia isika ihany koa mandraisa daholo fepetra manova fahazarana kely momba ny ankizy zany ninona na itsika olon-dehibe aza mba tsy malerery mba ataovy eo ambany masonareo foana zaza rehefa milalao tsy maniraka ankizy intsony aloha fa olon-dehibe no mandeha na arahana izy. Tsika zany tena mila mailo ny any amin'ny sekoly rehetrarehetra any ny eo fiarahamonina ninona aiza misy atsika zany entaniny tsika rehetrarehetra irahina mba io tena tapatabaitsika io dia hita eo foana marina mikasika an'izay fa za aloha zany dia tena hoe manetana mafy dia mafy ny fitondram-panjakana sy ny tandro filaminana fa mampalahelo tena mampalahelo izy mamisy zay dia makahery antsika rehetrarehetra mampionona fianakaviana izay efa niaran-doza ary koa makahery an'ireo izay maratra makahery antsika mianakavy ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia samy misy vava tena Andriamanitra. Izay ny mahakasiky ny fahafiarabe misy 340 nitondra tany anaovana fanotofana nonosakana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonely Randrenirina Mikael na alina teny bypass rasendra nandalo teny antoerana ny tenany nidina nijery fotony ny toerana indray ny filohan'ny fanavaozana androany vao maraina niaraka tamin'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny raran-tany ny tale general ny apipary ny ben'ny tanàna na lasora nijery akaiky ny vizotry ny asa sy anangona ny fanazavana momba ity raharaha ity. Germaine Menjanary ny artanjony. Nogazana ny fiara na ato ny asa tsy omena fahazahoan-dalana anorona ny tompon'ny tany izay ampandoavina lamanda mifanaraka amin'izany ary hosamborina ny tompon'ny fiara sy ny tompon'ny asa fanotofana. Ireo no fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakana tamin'ny fizana ifotony ny asa fanotofana tany etsy bypass no mafisy ny filohan'ny fanavaozana fa tsy azo ekena ny fanotofana tany raha tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra manan-kery. Raha ny fantatra dia karohina ireo tompona andraikitra amin'ny ity raharaha ity mba andraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Nilaza ny ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany fa na dia anatin'ny toerana azo anorenana aza ity asa ity dia mbola tsy nahazo fahazahoan-dalana. Eloka arak'izany nataon'izy ireo ka hirosona avy hatrany ny fampiarana ny lalàna. Heloka an infraction izy ity dia ho ampiarina aminy zany ny sazy rehetra mifanaraka amin'izay tsy maintsy ho giazina ho ataony selage tsy maintsy hiditra frère reo camion reo ary hisazy isaky ny camion izay mifanaraka amin'ny lalàna. Ny tompony koa moa zany tsy maintsy hoenjehina ary tompony andraikitra anreto camion reto koa tsy maintsy hoenjehina mifanaraka amin'izay.
nampifangarona tamin'ny asany orinasa jirama izay atao eny amoronakona ny fitaterana ireo ranontany ho fanotofana ity toerana ity raha ny fanazavany ny ministra Atrandry. Ankoatran'io resaka fanamboarana ataony jirama io dia isany alaolana tamin'ny sakana amin'ny fanatanterana fanotofana ihany koa ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. I fitaterana tany zao zany nampifangarondry zareo amin'ny fitaterana tany mankary amin'ny asany jirama ary amoronakona. De misy koa reny fanamboaran-dalana zay atao eto Antananarivo amizao io dia mifangaro amin'ireny zany zareo ka ny mesure horesina zany no amafisina ho ametrahana taratasy daholo zany ny camion zay miara-miasa amin'ireny ministera manao ny asa fanotofana reny mba hanavahantsika reto ny nazo autorisation reto ny tsy nazo autorisation ka dia etsy ankilany dia nanamafy ny ben'ny tanàna ny commune Alasoro fa ahitana tranga maro amin'ny tsy fanarandalana toy izao ny faritra bypass. Mahita ny commune saingy ny ery azahoana manakana ireny asa ireny no olana raha ny fanazavana. Dia teny sorako etony izy ny amin'ny fandraisany andraikitra tamin'ny fampitsarana aloha voalohany indrindra ny fanotofana tsy ara-dalàna iny sy ireo fepetra maro samihafa izay nomeny ny tompony andraikitra teo zany ny toromarika tokony arahana mahakasika ny fanotofana. Ny commune tsy hoe akory tsy mahita an'ireny fa tena mahita dia mahita tokoa saingy marefo izahay ity fotony malona ny zavatra tahaka ireny satria tsy manana ireo fitaovana sy ny hery ahafahana manatsahatra an'izy ireny dia tena isorako etony zay tena isorako PDB ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara ny amin'ny fidinany tety dia manomboka zao ho antsika rehetra zay hoe te anao ny fanotofana efa nisan'ny toromarika zay nomeny teo anivo ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharatany ny amin'ny tokony ametrahantsika ny atota taratasy fangatahana satria efa tapaka teo anivony ny flankevitry ny ministra ny tokony ahafahana zany hoe manatanteraka ny fanaovana ny fanotofatany sainga mila manao fangatahana eo anivony fanjakana ary mila mahazo ny fahazon-dalana zay vao tokony anao an'izay. Miantso ny mponina manodidina eto Antananarivo ny fitondram-panjakana mba ampandre aingana ireo manam-pahefana raha vao misy ny tranga fanotofana tsy ara-dalàna na mampididoza. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miroso amin'ny dingana vaovao ny fanadihadiana arabola iraisam-pirenena mahakasika ny mpandraharaha malagasy Mamira Vatomanga izay efa ambany fitsirian'ny Financial Crimes Commission na ny FCC ao Maurice amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao azo miampy ny raharaha mahavoasaringotra ity mpandraharaha malagasy ity tonga ao Maurice hanao fanadihadiana azy ny Parquet National Financier na ny PNF rafitra frantsay miandraikitra manokana ny raharaha sarotra momba ny arabola sy ny osika arabola amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa nisy ihany koa ny fianonana nataon'ny mpitsara frantsay mikasika ity raharaha ity ao anatin'ny dingana fanangonana pirofo sy fanamarinana ara-pitsarana izy ireo. Ny fiara-miasa ara-pitsarana amin'ny Maurice sy Frantsa dia tafiditra ao anatin'ny rafitra iraisam-pirenena mikendry ny ady amin'ny fampitsim-bola sy ny fandikan-dalàna ara-barotra manerana ny sistany. Anisany teboka lehibe ao anatin'ny fanadihadiana ny fividianana trano iray any Levallois-Perret Frantsa raha ny loharanom-baovao. Volatra any amin'ny 30 tapitrisa euro no resaka amin'ity raharaha ity. Raha ny fantatra dia nangataka fampitsorana vonjimaika amin'ny alalan'ny fandoavana caution ny mpisolovavana ity mpandraharaha malagasy ity ka eo am-pandinian'izany ny fitsarana maorisiana amin'izao fotoana izao. Fa te ampiseho ny faharefon'ny fanjakana ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar ny randrana syndikaly ka ho teo izay fanapa-kevitry ny fanjakana manoloana ny fitakiana sy ny tsindrina nataon'izy ireo. Tsy poditra akondro no natolotry ny mpandraharaha ho an'ny fanavaozana ho ny fanamafisana. Manatitrantitra ny sandika fa enalina sy 3 hetsy ariary fa tsy 3 hetsy ariary ny karama farana ambany mendrika ho an'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana araka ny efa fitakiana nataony Raime 2022 lasa teo. Andrasan'izy ireo araka izany amoany didy fampiarana io karama farana ambany io. Tsy tokony andrasana hidinandalambe ny mpiasa vao ikoropaka ny fanjakana saingy ny laza ho vonona nanao izany ny randrana syndikaly raha ilaina ho ny fanamafisana izy ireo androany raha tonga teny amin'ny primature ifampiresaka momba ity raharaha ity fanadihadiana.
enalina sy teo elo tsy ariary fa tsy telo hoe tsy ariary no karaha mafarana ambany mendrika ho an'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana araka nefa fitakinana taony irame 4 lasa teo ho ny randrana syndikaly androany raha tonga teny mahazo arivo iona amin'ny pré-ministre ifampiresaka momba izany tsy azo ekena hoy ny syndika ny femorana lava amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny karama ampiarina amin'ny siatra tsy miankina io ihany koa ny fampizarazarana ny syndika tsy hitovy-hevitra teo aloha nanao 500 dia zao ndray izy laza hoe andao hiverina 400 alaiza nga ity mihemitra e tsy zavatra mihemitra zany fa tokony mandroso zany a ny zavatra ataontsika rehetraretra dia zay ny antony zany ao mahatonga anay miteny aniny hoe io no izy tamatambazy ny vondrony mpandrarahany ambadimbadika any tapanofo any angamba ny syndicat sasany a dia mivoiny ray le hoe voay le mikasika an'le telo etsy fa misy rappel rehefa kajitsika iny kajikajy iny dia ohatra zao raha ohatra ka telo etsy ny karamanao zany niakatra telo etsy a dia eo amin'ny 200 sy 7 alina eo ny fiakarana dia raha ohatra iny a 4 volana ny rappel zany hoe mars avril mai juin 4 volana zay a dia manodididina ny amin'ny 5 alina sy 1 hetsy any zay zany ny azy fa ny etsika nefa so adinitsika mpanaraka 9 alina sy 3 hetsy zany hoe arivo a sy dia any amin'ny arivo a 7 alina sy 9 hetsy any zany a no elanelany ny 9 alina sy 3 hetsy mihoatra amin'ilay hoe 7 arivo 7 sy 9 alina sy 2 hetsy zay le ekara zany ao anatin'ilay izy dia raha rappelina 2 volana fotsiny ny atsika mai sy juin satria le 9 alina sy 3 hetsy a takitsika hoe manomboka 1er mai dia raha 2 volana fotsiny a dia efa manodidina ny 7 alina sy 1 hetsy zany tompo ny vola azontsika mpiasa aza mety rebrebe ny olona amin'ny isa hoe mars avril mai juin fa ty fitambarany mars avril mai juin a mbola 5 alina sy 1 hetsy fotsiny mbola kely no le atsika mbola latsaky ny $10 isan'olona isan'andro io enalina sy 3 hetsy ariary io saingy io aloha no takina amin'izao fanombohany fanavaozana izao andrasana izy ireo raka izany famohana ny didy fampiarana io karamafarina ambany io tsy tokony andrasana hidiran-dalambe ny mpiasa vo hikoropaka ny fanjakana saingy nilaza ho voninanao izany ny randrana syndikaly raha ilaina ho ny fanamafisana satria mbola lasaky le $10 isan'olo isan'andro fa le hoe fanombohan'ny fanavaozana dia aleo mba miainga ao amin'io 9 alina sy 3 hetsy io mety hiteny rehetra so dia tsy vitany mpampiasa any mahazo tombony foana na ataonao ariary 2 zany karama mpiasa mbola milaza foana mpampiasa hoe maty antoko izy anjara sy ny fanjakana no miresaka any a mba azahoany zareo any resaka fepetra any amin'ny ambiny fa ny atsika dia miasa amin'izao fiainana zao zany a hoan'ny fahatsika hiatrika ty resaka fampandrosoana malaky ho an'ny fanavaozana 9 alina sy 3 hetsy a no endrasantsika ny famoahana didy a hatramin'izao ty mbola tsy mivoaka ho ato amin'ny prime ministre ka efa noko tamin'ny latsinainy zay nametraka ny izay zany endrasana hidina an-dalambe ve ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina zay vao moka ny didy mikasa ny 9 alina sy 3 hetsy io nareo ilaina dia afaka midiny zay te ampiseho faharefon'ny fanjakana ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar ho ny randrana syndikaly ka hiteo izy efa nanapa-kevitry ny fanjakana manoloana ny fitakiana sy ny tsindry nataon'izy ireo tsy mpiodritra akondro no natolotry ny mpandrarao an'ny fanavaozana ho ny fanamafisana manatitrantitra ihany koa ny randrana syndikaly fa ny mpiasa maro anisa no tokony enoiny ao anatin'ny iraray ity mampiseho amin'ny fanjakana zany ny GEM hoe marefy le fanjakana tsy afaka ny mandray fanapa-kevitra rehefa tsy misy anay zay ny tiany ampisehoana ao anatin'le izy nefa ny mandray fanapa-kevitra zareo a ratsy no nataony teo aloha le fanapa-kevitra ho raisiny zareo dia inona zany ary le fanavoatra zany hoe hoditra akondro zany ho anay a no atolotry ny mpandrarà ho an'ny fanavoana zany tsy te hiditra ao anatin'ny fanavaozana zareo a zany tsy dia mena tsy niany raha mato-ministra le lazy hoe tsy ny GEM rery any no aty amin'ny sehatra tsy miakina raha izany a satria lasa blocage zareo zay zany mitodika amin'ny fanjakana hoe ianareo kosa e raha andray fanapa-kevitra nareo a ny tena tian'ny syndicat ny mpiasa dia ny 9 alina sy 3 hetsy fa tsy ny mpampiasa efa mampitahotra anareo ve ny mbola orahanareo fa tsy mpiasa vahoaka malagasy mpiasa malagasy vonona ho an'ny anao fampandrosoana reo no teny aterana ao anatin'le izy a marobe ny mpandrarà te andrarà raha ohatra hoe reo le mpitapitary marina teny sasany reny hoe le mpitaritarika ao anatin'ireo groupe reo fotsiny misy
te anometraka n'izay le hoe ampiseho amin'ny fanjakana izy hoe faible nareo fanjakana e de mba mampiseho kosa zany nareo fanjakana hoe tsy faible nareo hoe satria mpanavao zany zao etantsika tsaraina am'izay hoe mahasavy amin'ny fanjakana andray lefa nabakevitra mitasitasy eninalina sy telo etsika nivoaka ny 7 jona 2024 lasa teo ny didim-panjakana lalana 2024 tsipika 20 sy 300 sy ny 2024 tsipika 20 sy 300 mamaritra ny fampisondrotana ny karama farany ambany ho telo etsiariary ao anisy atra tsy miankina manomboka amin'ny volana oktobra 2024 kosa dia mbola isonitra ho 5 sy ray alina sy telo etsiariary zany raha ny fampahafantarana voafaritra fa manomboka ny voalohan'ny volana martsa 2024 no miatra ny fiakarana misy noho izany ny fanorenana karama na ny rappel de salaire efa bolana ka anjara ny mpampiasa no mandamina izany isy ny fanazavana ireo andiny voalaza sy ho fiatriana ny fanamby iraisana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa nisy ny fionana teo amin'ny ministerany asa sy ny fampananana asa sy ireo solotena ny mpiasa mivondrona ao amin'ireo fikambanana sy syndika mikatroka amin'ny herina nosy androany manodidina izay vaovao izay fomba mahomby iarovana ny tombontsoa ny orinasa samy malagasy ny fitazomana ny fifampiresahana maharitra sy mivaingana miaraka amin'ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ireo mpandrarany amin'ny faritra sy ireo orinasa madinika sy salantsalany ambola andray anjara feno amin'ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny fédération ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria manerana nosy raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara mirahina ny akamaroan'ireo mpisehatra eo anivon'ny sehatra tsy miankina ary vonina ny anohy ny fiara-miasa amin'ny fanjakana ao anatin'ny dialogue public privé hoy ny fédération ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara na ny FCCIM efa misy ny fifampiresahana tamin'ireo vondrona samihafa raha ny fanazavan'ny filohan'ny FCCIM ka rehefa hita ireo olana dia nanapa-kevitra anohy ny fifampiresahana amin'ny fanjakana izy ireo maro mantsy ireo olana mila vahana raha ny fanazavana no mafisy ny FCCIM afaka maneho ny heviny sy ny olana sedrainy avokoa ireo vondrony sehatra tsy miankina saingy ny FCCIM no rafitra ara-dalàna mandray sy mampita ny fehi-kevitra amin'ny fanjakana tsy navinavy ho azy zany satria tsy maintsy ny fampiresaka aloha zay filohan'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria rehetra eran'ny Madagasikara satria zay ny any mahasolo tena azy ary zay naveny somary taratara vao ny teny satria ny fantarinay aloha inona ny tena olana misy amin'ny zanakanay satria zanakanay doly groupement rehetra na association-ny secteur privé eto Madagasikara fa rehefa hitanay zany ny olana dia eo amin'izay zay ray aman-dreny ama FCCM anay ama CC anay dia milaza amin'ny fomba official fa ny fédération chambre de commerce et d'industrie de Madagasikara miaraka amin'ny CC 420 dia mbola mandray anjara feno amin'ny fiara-miasa amin'ny dialogue public privé eto Madagasikara miantso ny gouvernement taraka izany ny fédération ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara mba hanaja ny rafitra napetraky ny lalàna izay mamaritra fa ny fédération na FCCIM no tokony manolotra ireo solotena ny sehatra tsy miankina amin'ireo orinasa mpanjakana toy ny CNAPS sy ny maro hafa nambaran'izy ireo fa fotoana fanavaozana izao ka tokony halana ny kitrano an-trano amin'ny fanendrena toy ireny tsy miditra amin'ny raharaha anatiny na ny fitantanany groupement tsirairay ny FCCIM fa ny resaka iombonana sy ny tontolo ny fandraharana no andraiky ny ao anatin'ny dinika hifanaovan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina fa nisy mihitsy satria efa somary elaela izy iny dia ny fampiresaka zay fa ny fampiresaka zay ary tiako miteny aminareo fa zany groupement teneninareo zany izy anisy mitondra CCI tana dia fantany tsara mihitsy hoe zao zavatra ataotsika zao satria niarany ananapaka izy io fa izy mbola veriko ihany ohatrany zanaka rehetra io mety misy zavatra marary ny zanaka anankiray dia izy ny mitsabo azy fa ny ray aman-dreny manoana sy manampy azy amin'ny fomba amahana azy ary mbola vonona mandrakariva zay manoana ny membre rehetra na groupement inona izy na groupement na association inona amin'ny amahana miaraka ny problème misy azy fa mbola very kosa zay FCCM tsy miditra anatin'ny resaka fitsarana
efa misy ny fifampiresahana tamin'ny gem raha ny fanazavana ary vonina ny andray anjara amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ireo olana misy eo anivon'ny fanjakana sy ny gem ny FCCIM saingy tsy miditra kosa amin'ny raharam-pitsarana mba voasaringitra ireo mpikambana eo anivon'ireo vondro ny orinasa malagasy ireo tsy ahivon'ny fédération fa nylalàna laharana fa 4 tsipika 420 tamin'ny 4 novambra 4 no manome azy ireo fahefana isolo tena ireo mpandraharaha manerana ny Madagasikara mivondrona ao aminy mihoatra ny 100 ireo vondrona ao anatin'ny FCCIM manerana ny Madagasikara ka tsy tokony hifantoka amin'ny Antananarivo irery ny fifampidiniana satria mahakasika ny mpandraharaha sy ny fampandrosoana raha toe-karena manerana ny nosy ny dialogue public privé. Fa mila fifehezana sy fahaizana ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy na ny intelligence artifisielle. Misy ambadika mety hanimba izany raha olona tsy mahafehy sehatra iray no mampiasa azy amin'ireo endrika fitaka samihafa misy amin'ny fampiasana azy. Tokony akatrakefa amin'ireo famatianana amin'ny fikirakiran'izany ny rehetra mampiasa ny IA ho ny faneo-kevitra samihafa. Fanadihadiana. Tafiditra tanteraka amin'ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy na ny intelligence artifisielle ny eto Madagasikara ankehitriny. Miroborobo ary miamahazo vahana hatrany izany. Ainga piasa ary manampy amin'ny lafiny maro ary miteraka fiatraikany eo amin'ny olona iray sy ny fiarahamonina izany. Saingy ilaina fitandremana tsy hiteraka tsy fahatombanana samihafa. Ny olona tokony fehy azy fa tsy izy no mifehy na mibaiko ny olona. Ianao ve nampiasa an'ilay fitaovana sa ianao mampiasa an'ilay fitaovana? Raha ohatra zany ka ilay fitaovana no mampiasa antsika ny tikitenena hoe lasa manindry antsika, lasa manolo antsika dia mety ho zavatra ratsy ihany zay satria misy domaine zao ohatra ny mety hoe manahirana ny olona ohatra hoe misy asa tokony ataoko ohatrany dia ampanaoviko intelligence artificielle ilay izy dia sasany lasa tsy mahazo karaha-matsony. Nefa raha jerena amin'ny lafiny anankiray indray ilay izy hoe raha misy asa tokony ataoko ka ataoko ampanaoviko ny intelligence artificielle ilay izy dia tsy voatery manao an'iny intsony fa afaka aminao zavatra hafa. Zany hoe raha ohatra zany ka manampy antsika mpiakatra amin'ny performance antsika ilay izy dia tsara. Fa raha ohatra ka hoe isolo antsika ilay izy dia ratsy. Zay zany misy an'izay nuance zay. Voasarika kokoa amin'ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy ny tanora izay maharaka ny fivoarany teknôlôjia. Ho an'ity tanora iray ity, ampiasaina amin'ny asa izany saingy voafetra ihany, tsy hitatra vokatra ratsy. PDB ny zavatra izay mbola tsy fantako, tsy haiko dia mijery intelligence artificielle dia hitako ohatra maka ohatra zany resaka hoe ChatGPT, Gemini ohatra fotsiny zay efa mahita expérience amin'ireny. Ilay tombontsoa voalohany indrindra aloha zany amin'ny fanamorana resaka asa dia ny fampitombona resaka compétence. Ohatra hoe misy zavatra ohatra mbola tsy fantako na procédure tsy fantako dia mijery amin'ny intelligence artificielle dia na dia tsy nianarako arilay dia efa hitako fantako hoe fa azo raisina. Ny lafiratsy ny intelligence artificielle raha hevitriko manokana lasa mahatonga anao tsy miasa saina zany. Zany hoe ny sainao zany lasa tsy miasa fa lasa mentehatra amin'ny intelligence artificielle. Zay ny tena hitako dia lasa tsy manana fikarohana amin'ny amahainao zany ianao fa lasa miankin-doha amin'ny resaka intelligence artificielle. Mila fifehezana sy fahaizana ny fampiasana ny IA. Misy ambadika mety hanimba izany. Raha olona tsy mahafehy sehatra iray no mampiasa azy amin'ireo endrika fitaka samihafa misy amin'ny fampiasana azy. Tokony akatraikefa amin'ireo matianina amin'ny fikirakirana izany rehetra mampiasa azy. Ao zany tsy haiko hoe aiza aiza tamin'ilay ihany na tonga an'izay. Fa fitahany ianao ary ianao mila mahay noho izy amin'ilay domaine tianao iarahana miasa aminy fa afaka mi-exploiter anazy. Fa raha manontany zavatra raha IA ianao manome réponse 10 mihitsy izy aloha voalohany. Dia satria ianao nefa ilay izy atosina ary ty zavatra tenenao ty tsy marina. Dia izy miteny hoe oui tu as tout à fait raison so. Donc zany raha olona tsy mahay ilay domaine mihitsy mieritreritra hoe exploiter an'ilay IA fotsiny tena mety diso lalana ihany fa mila hainao zany, mila voafehinao zany aloha ilay domaine. Zay ianao vao afaka piny. Fa raha tsy voafehinao ilay domaine dia mety hoe tsaratsara kokoa aloha mianatra an'ilay domaine tianao mihitsy tianao hidirana mihitsy aloha zany dia après izy manampy ianao satria zay ilay ny tenako hoe manampy ianao izy. Fa raha izy nieritreretinao hoe solo anao dia tena voafitaka ary za efa nahita an'izany imbetsaka mihitsy. Rehefa mampiasa an'ilay IA zany ianao dia mila maîtrisenao tsara ilay sujet. Fa indraindray raha ny information tena diso mihitsy no avoakany eo.
fa azo atao ihany koa mampiasa IA maromaro ohatra mampiasa DeepSeek ianao mampiasa ChatGPT ianao de avy eo recoupénao zavatra teneny de ozy ay ty zany possible marina satria izy anankiroa samy teny zao ny marina. Araka zany mety ahasolo olona mihitsy ny IA any ka maro ireo mihevitra fa mety hitarika fahaverezana asa ny fampiasana azy. Amin'ny domaine anay zao de mitaraina ny olona sasany anareo manao visuel zany ohatra manao publication Facebook de asiko sary zany industriel le izy. Izy ny mpianatra hoe zavatra tokony ho asanay io de ampanaovany ramsey an'le IA. Ohatran'izay zany le logika an'le izy. Zao nefa le izy mila jerena hoe resaka performance de resaka coût. Le mpianatra nao an'le visuel ohatra ny mety hoe ataony roa izy manao an'le izy. Le IA manao an'le izy anatin'ny 2 minitra. De intéressant ho anahy kokoa zany mampiasa an'le IA. De zay zany lasa mety misy fahaverezana asa ho an'le mpianatra. Fa zara teneniko anjareo ndray de hoe mety ty domaine na resaka graphisme tsotra ty mety tsy hoany tsony tokony andaninareo andro fa zavatra lalindalina kokoa. Manomevana ny baranay ny efa lalipaka eto amin'ny firenena ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy satra ny isin'ny fepetra iarovana ny olona amin'ny fampiasana azy fa ny fanentanana sy ny fanabeazana no mila amafisiny hoy ny fanehoan-kevitra. De zay le danger zany miamplifie ny baranany eto amintsika le IA satria afaka samy manao zay tiany daholo. De atreto aloha zany tsy le IA loatra ny olana fa le baranany de na eo le IA na tsy eo le IA de le baranany afaka trandraka zatratra potentiel io zany ka mety hoe sarotratra eto amintsika ny hoe ametraka mesure iarovana ny malagasy amin'ny IA fa mety hoe fanentanana angamba ny azo atao fampianarana ny azo atao mety hoe ampianarana kokoa zany ny olona hitrandraka an'le IA amin'ny fianarana, amin'ny fikarohana, amin'ny fitantanana azo atao tsara zany. Tafiditra amin'ny andavanandro toy ny fianarana, ny asa, ny famoronana, ny sehatra maro hafa ny IA. Miteraka adihevitra goavana ny fampiasana azy sy ny tombony ary ireo voka-dratsy mety ho aterany. Anjarany tsirairay araka zany ny mametraka amin'ny toerany ny IA tsy ho baikony fa kosa hibaiko azy. Vaovao manodidina ny fitaterana noho ny asa fametrahana fantsondrano lehibe tafiditra anatin'ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo dingana faharoa amin'ny PA2 dia namoaka fampahafantarana ny onivy ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo fa hisy ny fahatapahan-dalana ho an'ny faritra sasany eto Antananarivo. Voakasika izany ampahan-dalana manomboka eo amin'ny station Jovenat Antanimena ka hatreo amin'ny pharmacie Croix du Sud. Nanomboka androany alakamisy 2 Jolay 2022 ny asa ary toy hatramin'ny sabotsy 7 Aogositra 2022 raha ny fampahafantarana ataon'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa misy kosa nefa ny lamina napetraka andaminana ny fifamoivoizana eny an-toerana ka intana ny mpampiasa lalana rehetra anaraka ny toromarika omeny mpitandron'ny filaminana mandritra ny faharetany asa raha ny fampahafantarana hatrany. Vaovao ny fampianarana vokatry ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fitokisan'ireo ray aman-dreny dia iroso amin'ny fanokafana ny ambaratonga faharoa na ny collège ny sekoly les petits anges 3 Ambohijana Masoandro Itosy amin'ny ity taom-pianarana vaovao ity fanapakevitra noraisina taorian'ny fangatan'ireo ray aman-dreny maro izay maniry ny anohizany zanany fianarana ao anatin'ny sekoly zany ka anaovany tale sekoly Antsoavo ho an'ireo ray aman-dreny mitady sekoly tsara ho an'ny zanany amin'ny taom-pianarana ho avy manaraka io fanadiadiana. Ahitana ny préscolaire sy primaire, zato isanjato ny tapahafana fanadinana teto amin'ny sekoly les petits anges 3 Ambohijana Masoandro Itosy. Iroso amin'ny fanokafana ny ambaratonga faharoa ny sekoly. Noho ny fitakin'ireo ray aman-dreny izay mahatsapa ny atsaran'ny fampianarana ao amin'ny sekoly no anton'izao fanapahan-kevitra izao. Raha ny vokatry ny mpianatra eto amin'ny sekoly Petits Anges 3 no resahantsika manokana dia anisany zato isanjato foana ny fanadinana CPE ka izay indrindra tokoa no mahasarika ny ray aman-dreny anangataka zany tamin'ny taona lasa hoe afaka mba asiana amin'izay ve ny collège mba ho fitohizan'ny fampianarana eto amin'ny sekoly dia izay indrindra no nanikenay sy nanomananay zany fa hoe ilaina dia ilaina tokoa ny fifampitohizana eo amin'ny lafim-pampianarana mba ahafahan'ny ray aman-dreny misitraka indray ny tombotsoa manaraka ho amin'ny BPC. Tsy misy fanabeazana mandeha ho azy na fahaizana tonga ho azy amin'ny mpianatra fa miankina tanteraka amin'ny fanabeazana ataon'ny sekoly.
entitra ny fametrahana ny fitsipikana ny disiplina ny fanaraha-maso ny fahaizan'ireo mpianatra. Ny tena mampiavaka anay manokana zany a dia ny fanaraha-maso akaiky ho amin'ny mpianatra tsirairay, suivi de près zany ny filazanay azy io, sy ny atao hoe niveau mipetrapetraka tsara zany niveau menan'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo manohy ny fianarana hatrany amin'ny ambaratonga ambony, satria mantsy rehefa ny base no somary maivamaivana dia lasa miteraka tsy fahombiazana izay ao anatin'ny collège. Amin'ny fiteny frantsay ny fanabeazana na ilay atao hoe expression française. Ny rafika-pianarana misy atao aminay dia tsy maintsy amin'ny teny frantsay daholo, ary izay rafika-pianarana izay dia tsy miteny gasy mihitsy, miezaka zany zahay tsy mampiteny gasy ny ankizy na ireo mpampianatra fa anisan'ny miezaka miteny frantsay tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro na eny an-tokotany zany na aty anatin'ny kilasy. Dia misy ny activité kabary sy cuisine. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo ray aman-dreny maniry ny ampianatra ny zanany ato amin'ny sekoly les petits anges 3 eto Ambohijana Masoandro Itosy. Manentana antsika ny tenako fa mandray anareo am-pitiavana ny école les petits anges ary mandray anareo anaben'ny zanakareo ary manome toky sahady fa anao ny tsara sy metimety kokoa hatrany mba ahafahana manao mba mahatsara ny zanakareo rahatrizay. Ny laharana tarby azahoananay dia 038 22 181 85. Iverenantsika ny vaovao politika sy ny raharaham-pirenena. Nanomboka tamin'ny 12 atoandro ary mbola tsy nifarana hatramin'izao fotoana izao ny fionana eo amin'ireo solombavambahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Noraisina avokoa ny fanontaniana ireo solombavambahoaka ary rampitso kosa vao omaly izany ireo minisitra voakasiky ny fanontaniana raha ny fanazavana. Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no nanangona ny vaovao. Tolo-dalàna 10 no lanina andritra ny fivoriana ara-potoana izay naharitra 90 andro araka ny voalazan'ny andininy 2 sy 20 amin'ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy misy fivoriana hifanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ahafahan'ireo député mametraka fanontaniana sy mangataka fanazavana momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Maro ireo zavatra mbola andrasan'ny olo-pirenena amin'ny fanatsarana ny foto-drafitrasa, ny famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra, ny fanavaozana ny lalana ary ny fanamafisana ny fanomezana bokotany ho an'ny vahoaka ho ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany. No anehoan'ny solombavambahoaka ny feon'ny vahoaka. Eto no anazavan'ny gouvernemanta ny asa vita, ny zava-bita, ny olana sedraina ary ny vina mbola ho tanteraha. Ny tantsika dia iray ihany, ny asoa any Madagasikara sy ny malagasy. Marina fa maro ireo fanampy mbola tsy ny firenentsika, mbola maro ireo olo-pirenena mianjy ny rano fisotro madio, herinaratra maharitra, lalana tsara, sekoly sy hôpitaly manerana Madagasikara, asa ho an'ny taloha ary fampandrosoana maro. Mifantoka amin'ny fanatanterahana ny iraka napetraky ny filohan'ny fanavaozana ny asa tao dia ny famarina ireo filana fototry ny vahoaka malagasy ho ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta nanaovana ezaka ny sehatra ny rano fisotro madio satria efa nahazo rano ny ponina tao andrano vo Ambovombe Androy. Eo amin'ny lafiny sosialy nambara fanatsangana ny task force iaro sy anampy ireo olona manana toetena varira momba ny fikoanandoham-pirenena nambaran'ny prime ministre fa ny FFKM ny tompona andraikitra feno amin'ny fanatanterahana ny fionana fa ny gouvernemanta no hiantoka ny fitaovana sy ny fanohanana ilaina mba hanatanterahana izany antsakany sy andavana. Dia natao zany ny fampisorotana ny tambo-karama ny mpiasa-panjakana rehefa manatanteraka iraka. Ao ihany koa ny fanomezana ny tambo-karama ihany momba ny fonenana na ny indemnité de logement ny mpiasa-panjakana tapahanay toy ny gouvernemanta. Ao ihany koa ny indemnité de cré ho an'ny mpampianatra moa zany zao no tafavoaka mbola mandinika ny amin'ireo personnel administratif zay fantatra ihany kosa moa
fa miaraka miaritra mpampianatra iny amin'ilay asa dia mbola mijery ny fomba anaovana an'iny da amin'ny teny personnel administratif izay dia nanapaka ny filohan'ny fanavaozana fa mafisina fa ny FFKM no mitarika manotombo ny fikonandoam-pirenena noho izany a dia ny asa rehetra zay nankinona tamin'ny ministera misahana ny fanavaozana zany a momba ny fanatanterahana ny fikonandoam-pirenena dia omena ny FFKM. Ny ministera ny fanavaozana dia manaraka sy manamora ny asany FFKM ary ny primature no manao ny pilotage satria ny FFKM mitarika an'io fa kosa politika mpanjakana any malagasy ny fanavaozana dia efa mitsangana efa vita ny décret manangana ny comité de pilotage de la refondation. Nitodika tany amin'ny ministra ny folo alin-dà ny ministra délégué misana ny gendarmerie am-pirenena ny ministra ny filaminam-bahoaka ny député Andriana Solosolo Sandeland izay solombavam-bahoaka voafidy tao Antsalova mitaky ny jerena akaiky eny anivon'ny fitsarana kosa ny solombavam-bahoaka Sofia Ratsiraka izay voafidy tao Vatomandry. Faharoa manaraka an'izay tokony ifandraisana amin'ny ministère ny intérieur io sy ny amin'ny décentralisation ka mba jerenareo fa tsy mana tomobily ny districtnay ao fandrahafiko teto zay ny an'ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation le fiaran'ny district efa niteritenenina teo izahay zany manana eritreritra ny hanangana ny fokotany sasasasany sy le commune satria mifanalavitra ireo tanàna reo dia mbo ampadalovonay ny président ny assemblée nationale moa zay le matériel informatique le déléguénareo tsy manana an'izany matériel zay ahafahany miasa sady malaky no haingana tena tsy manana an'izany ny agny mba jereonareo ministre ny intérieur sy ny décentralisation. Ministre ny force armée misaotra tamin'ny opération zay efa natao ny fangatahana amin'ny ministre ny forces armées dia hoe ampitomboy ny vata miaramila fampivelatra be le district anay. Amin'ny justice ahoana ny fiapetrany tokony mba raisinareo amin'ny fitanilan'ny fitsarana fa misy olona nikasy tanana sembana any aminay ary niditra 5 andro tany amin'ny hôpitaly ilay sembana misy koa nahafaty olona nandritrana fitsaram-bahoaka dia samy nahazo sazy miantona 3 volana fa ity assistant parlementaire ko nakasary teo amin'ny kianjan'ny district dia nahazo sazy miantona 10 taona. Makasika ny CB ny district ny Mahajanga faharoa tsy manana brigade monsieur le ministre ka mba mangataka ny anaovana extension le anniversaire satria poste fixe ny any fa ny atao be mibaka kosa za mandray tamina le fanamboarana azy amin'ny volasy azy mbola anatin'ny miaramila anankiray io koa le miaramila zay bodon'ny tany vahoaka sahirana vahoaka anay satria tany efa miverana ditra 70 taona no bodon'ireo miaramila reo ary le commandant de compagnie vaovao dia tsy mahafantatra zavatra miseho ao dia fitahan'izy ireo dia io koa mbola tafiditra anatina mon'olona ka ega tany vahoaka ny amerina anaingana diaingana tany amin'ny fokon'olona. Fantatra fa isin'ny fivoriana tsy ara-potoana anomboka amin'ny herinandro avy io ihany izay andiniana tolo-dalana maromaro sy mikasika ny dossier fito voakasiky ny enquête parlementaire mbola tsy voadinika tao anatin'ity fivoriana ara-potoana ity. Fatahorin'ny fitsidian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonely Andrianirina Mikael tany Morondava dia nisy avy hatrany vahaolana noraisiny nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny Rajolay momba ny tohadrano Dabara. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fampitanam-bava manome alalana ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amoaka ny vola tavela tao anatin'ny tetikasa jeune entreprise rurale dans le Moyen-Ouest na ny projet mo ampiasaina amin'ny fanarenan'ireo fahasimbana mazo ny tohadrano Dabara ivolo io. Isan'ireo olana lehibe mantso ny fahasimbany tohadrano Dabara izay fototry ny famatsin-drano ho an'ny fambolena amin'iny faritra iny ka anton'izao fanapa-kevitry ny fanjakana izao. Antenaina anatsara ny famatsin-drano amin'ireo veliaran-tany volena ampitombo ny vokatra ara-pambolena ary anamafy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo ny firisoana amin'ny fanarenana any Dabara izao. Vavaony sosialy fokotany 5 mandodina ny faritry ny université n'Ankatso no manana olana ady tany.
efa niakatra fitsarana inefatra ny rara ary voalaza fa nandresy hatrany ny fokon'olona tamin'izany. Niova nefa ny fizotry ny rara taty aoriana ka nisy didy sy bek fandravana trano nilatsaka tamin'ny 20 Mey 2024 azon'ny olona voalaza fa mibodiny tany. Voatontona tao anatin'ny fanambaran'ireo mponina ny solombavamboaka iray voafidy amin'ny boriboritany faharoa izay nambaran'izy ireo fa niditra antsihatra tamin'ny tirara ity. Tatym-baovao ny Narsisy Karazafy sy mbola afa-tsara. Tany mirefy 7 hektara sy 3 ara no misy mikasa iboto ao amin'ny fokotany Ambolokandrina, Ambopo, Tsiadana, Andohany Mandroseza ary Andray Soroantsamefa, olona manodidina ny 7 no voakasika raha lasan'olona tokany io tany io raha ny fanazavana. Mangataka ny amerenana ny hetsika titra faobe ireo mponina mba ahafahan'izy ireo miaro ny tany fonenany efa antaonany maro. Zao ny tany voakasika olana nanaovana ampietoma dia ty tany ety eo amin'ny vizarama ireo fa izahay fokon'olona manana ny olana saby tendra matoio dia kenda daholo fanaovana titra faobenananakazy no io namoaka suspension ny université mandefa taty amiko hoe iangavena président fa ny tany iny hatona aloha ny désaffectation no io olana anareo ka e zany dia manakena ny mpanao an'izay fa tsy ekenay zavatra ohatry zany. Resy université tsy misy olana be? Tsy misy testa misy accord de partenariat tamin'ny fotoana nanaovana ny délimitation e. Araka ny fanazavana efa inefatra ny akatra fitsarana ity raharaha ity ary nandresy ireo fokon'olona gaga nefa ireo mponina raha nahita fa nahazo titra vonjomaika io olona ambara ho mibodiny tany io ny volana Mey 2024 lasa teo ka nikasa ny androdana ireo trano miorina amin'ny tany Roara. Nambaran'izy ireo fa profesora iray eo anivon'ny université Nakatso no mikasa akany tany. Isan'ireo nitonon'ny fokon'olona tamin'ity raharaha ity koa ny solombavambahoaka Landy tamin'ny anarany Irmara atao anatin'ny boriboritany faharoa. Or zahay puisque ambana amponina nangataka an'ity désaffectation ty efa amporo miandro ny valon'izay désaffectation zay zahay nangataka désaffectation mbola tsy nahazo désaffectation nefa naninona izy tsy nangataka désaffectation efa nahazo titre sahady. Ny fahalalana anazy aloha araka ny fahalalana tsotsotra dia ohatrany hoe olona nahazo karapanondro nefa tsy manana copie d'acte de naissance akory zay ohatrohatry zay zany fazahoanay sarisarina izy. Antony iray faharoa ihany koa mangatahanay mponina fanazavana zany itondranay teny tena marina ny fanazavany président anay teo. Maninona moa izy raha araky ny taratasy zay azonay eto ampelantananay ny tany zay ananany nalaina tao amin'ny titre mère 2436 nazahoan'ny titre 70-207A io zay voalaza mazava tsara fa any amin'ny campus universitaire Katsoain io tany io. Ny titre amin'ny taninay aty tompoko dia 33-435A. Rehefa nantaniana momba ity raharaha ity moa ny solombavambahoaka voatona anarana dia nisafidiny tsy aneo hevitra manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana kosa ireo mponina mba hijery akaiky sy hanazava ny fizotry ny fananantany ety amin'ity faritra ity. Angatahan'izy ireo ny anaovana fanadihadiana lalina momba ireo antota taratasy sy ny didim-pitsarana rehetra mifandraiky amin'io raharaha io. Vaovao avy any Mananjary nalefa ny Tsirabe Itsabo tena ny zazalahy iray 12 taona antsoina hoe Jocelyn naratra mafy teo amin'ny lohany taorian'ny torabato nataon'olona tsy fantatra azy nandritra ny diabe arendrina ny aliny 5 jona lasa teo tao Mananjary. Noho ny amafy ny ratra nahazo azy dia tsy vita tao an-toerana ny fitsaboana ka voatery ny findrany Tsirabe. Nandray an-tanana ny fiantonana ny fandefasana sy ny fikarakarana azy ny lehibe ny faritra Vadovavy ho fanohanana ity zaza naratra ity sy ny fianakaviany. Fanadihadiana. Tsy nanampona inona i Jocelyn fa niaraka tamin'ireo ankizy namany hitsangatsangana sy hitondra arendrina ary hijery afomanga ny aliny 5 jona lasa teo tao Mananjary. Saingy nivadika olozany fety. Nandritra ny diabe arendrina dia nisy olona tsy fantatra ny torabato azy ka vota amin'izany ny lohany. Olona mandeha motoscooter sady manao capuchon no voalaza fa nanipy ny vato ka tsy nisy namantarana ny endriny. Vokatra izany naratra mafy teo amin'ny lohany ary nentin'ireo namany nody avetrany i Jocelyn saingy safotra no tonga tany an-trano ka voatery nentina notsaboina teny amin'ny hopitaly. Vako lohany ka izao nisy malemy amin'ny lohany ao vahiny azy ka teny fa izy amin'ny tampony ato izany malemy. Io tamin'ny fotoana voanazy zany dia tena sisena dia fa sy masarina dia neveko vako dia tsy fantany dia tena safoka tsy masary telo
izy io zany de misy tamberina kely fahalalany hoe vavy mama izy zany izy amizao fa rehefa amin'ny lohany aho zany sy afaka izy sy hitongako manisy amin'ny lohany izy. Noho ny amafiniratra anazy any Jocelyn dia tsy vita tao mananjara ny fisaboana azy ka noraisina ny fanapahan-kevitra amindrana azy any Antsirabe. Ny ainga omaly ny fiara-pamonjy voina nitondra azy sy ny ray aman-dreniny. Ny lehibe ny faritra Vatovavy no nandray an-tanana ny fikarakarana rehetra amin'ny famindrana azy io. Sorana zareo amin'ny fitalehavan'ny mponina tamin'ny fiaraha-misala tamin'ity fitadiavana torotanany ity. Isorana ihany koa ny mpiasan'ny faritra Vatovavy Tsakanavaka izay nanao ny ainy tsy ho zavatra koa tamin'ny fanampiana any Jocelyn ary mbola manentana izahay ho antsika mpiarabelona ho an'izay afaka mbola manampy dia manantona ny fianakaviana ary farany dia mirary soa izahay mirary soa an'i Jocelyn mba ho sitrana soamatsara ka tafaverina soamatsara eto mananjara izy hiverina hianatra ilalao ohatra hiaraka amin'ny namany rehetrarehetra indray. Manoloana ity tranga mampalahelo ny mahazo an'i Jocelyn ity dia nanao antsoavy ny taleparitry ny mponina sy ny firaisan-kina mba hanajany rehetra ny filaminana sy hialana amin'ny herisetra sy ny fihetsika mety ampidi-doza. Lasa ny zaza ny olona no lasa mizaka amin'ny seran'ny aigna ny metraketraky izay sy voadinka tagnatina fotoana fo mba ananovana soavy zany mba andansena mba hialansena zany resaka herisetra sy korotana karan'izany fa manjary miteraka olana agnatina fianakaviana sy zanankely efa tsy fitandrena tagnatin'ny minitra visy dia mitongavana amin'izao lalana lavabe zao zay ngamba zany mba afaka naivetsy amin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina satria misy ny lalana manokana zay miaro amin'ireo olona regny fa entina zany tsy fantatra amin'ny navagnon-dotra satria rehefa navita ny asa razy izy dia tonga dia miala milefa dia sisy nafana magnaraka an'izay nyrasy zay. Namangy sy nanatrika ny fandefasana azy teny amin'ny hôpitaly be Omaly ny talemisahana ny raharaha sosialy eo anivon'ny faritra niaraka tamin'ny taleparitry ny mponina sy ny firaisan-kina Vatovavy. Marisaka avy any ivelany miatrika tsy fampitsolika goavany Rosia amin'izao fotoana izao. Antony lehibe mahatonga izany fanafian'ny Ukraina ireo toeram-panodinana sy fitehirizana solika ho Rosia. Vokany mikorontana ny famatsiana solika, lavareny ny filarana eny amin'ireo tobin-tsolika ary voatery mametra ny famarotana solika ny malampahefana any amin'ireo faritra maro ao an-toerana. Ny aiky ny fisiany olana io ny filorosiana ary ahinona izy fiatraikany amin'ny fambolena sy ny fiainan'ny mponina izany. Fanampanazavana. Efa taona teo aorian'ny fanamboahan'ny ady teo amin'ny Rosia sy Ukraina, tsy nisy fivoarana ny toedrarà. Amam-bolana maro izao nanafian'ny Ukraina ireo toeram-panodinana sy fitehirizana solika ho Rosia. Vokany miatrika tsy fahampitsolika goavana i Rosia ka nampitandrina ireo manam-pahaizana fa hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny sehatry ny fambolena izany. Ity ny krizy tsolika lehibe indrindra ny ainan'ny Rosia tao anatin'ny 20 taona ary efa tsapan'ny olom-pirenena fa vokatry ny ady amin'ny Ukraina no mahatonga izao. Vokatry ny fanafiana Ukrainiana dia mainy toeram-panodinana solika maro ka voakorotana ny famatsiana solika. Filaharam-be ny tazana eny amin'ireo tobin-tsolika ary mitombatra koa ny ayay sy ny tsy fahafalian'ny mponina manoloana izany. Ny ferana ny famarotana solika any amin'ny antsasak'ireo faritra any Rosia. Ny sasany ny manam-pahefana no mametra izany, ho an'ny hafa kosa dia ireo tompim-panjara no mifeny solika zaraina amin'ny mpanjifa. Tafakatra manandro ny filaharana fa mahazo solika ny fiara iray. Etsy ankilany, miparitaka any amin'ny tambazotra serasera ny horonan-tsary ahitana mpamily gaga amin'ny alavan'ny filaharana ary misy azy ireo mifamaly noho ny tsy fisian'ny solika sy ny fiakaran'ny vidiny. Nilaza ny mponina ao Moscou fa tsy mitovy amin'ny zava-misy ny fotony ny vaovao avoakan'ny fahitalavitra. Milahatra sy solika endrehetra ny olona raha ny fanazavana. Miteraka fahatezerana ho an'ny mponina ny zava-misy satria firenena mpamokatra solika i Rosia. Ny totongana hatrany amin'ny 20 isanjato ny famokarana solika ao Rosia. Efatra tapitrisa barily latsaka kely sisa ny vokatra. Ambany indrindra tato anatin'ny 20 taona izany famokarana izany. Ny aiky ny fisiana olana amin'ny resaka solika ny filorosiana, ny ady anefa mitohy hatrany. Vao alina ohatra dia raikitra indray ny fanafiana ny Kiev ka olona 13 namony eny, enina amin'ny 50 ireo naratra. Raha ny tombana, roa tapitrisa ireo miaramila Ukrainiana sy Rosiana namony eny. Sy tsy hita popoka ka ny droapaty telon'ireo dia miaramila Rosiana avokoa raha ny vaovao.
Tato anaty ny 5 taona manetsy ny fitambaran'ireo olona maty any Birmanie avokatry ny ady an-trano taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila pioko any an-toerana tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny ONG ACLID na ny Armed Conflict Location and Event Data ny États-Unis. Etsika fiarovana ny demokrasia tarian'ireo tafika any Myanmar raha noho ny atomoana izao fifandonana izao raha ny vaovao. Nahatratra 7 sy ray hetsy nisan'ny maty any Birmanie vokatry ny fifandonana araka ny tatra farany avy amin'ny ONG ACLID any États-Unis izay manampaizana sy mpanaramasy manokana momba ny fifandonana amin'ny tapiadina ny toerana. Sokajian'ireo mpandinika fa isan'ny ady namoizana ny olona maro indrindra ny Asia ny ady an-trano miseho Birmanie. Raha tsy ahevina, efa 5 taona lasa izay nietsika fiarovana ny demokrasia tarihin'ny Général Min Aung Hlaing lehiben'ny miaramila sy ny filoham-panjakana ny Birmanie amin'izao fotoana. Izay nanonganana ny Aung San Suu Kyi, olona malaza ara-politika sy teo amin'ny demokrasia eran-tany. Ity nahazo ny prix Nobel ho an'ny fandriampahalemana noho nitarika ny gouvernement Birmanie nanomboka tamin'ny taona 1924 ka hatramin'ny taona 2024. Ny gadrana nandritra ny 15 taona mahery ny tenany teo aloha. Ankehitriny kosa voatazona ponja indray tao aorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila tamin'ny 2 febroary 2024 noho ny filazana Oscar ara-pifidianana nataony volana novambra 2024 lasa teo ka nahalany azy indray. Ambany fiembenan'ny fitondrana miaramila i Aung San Suu Kyi manefa ny saziny izay nohafoziny tazonina irerana anaty trano voambina moa ny tenany amin'izao fotoana izao. Ny mikasika ny Porte de l'Enfer na ny varavaran'ny elo sy ny Shadows Church no afaka elo entina amintsika amin'ity an'ity araoary. Lavaka lehibe mirehitra mandrakariva ny Porte de l'Enfer izay antsoina ihany koa hoe Porte de Darvaza. Hitany amin'ny désert'ny Karakoum any Turkménistan. Tamin'ny taona 1770 niotsaka tampoka ny tany nandritra ny fitrandrahana entona nataon'ireo manampaizana sovietika ary natahotra izy ireo sao hivoaka ny entina mampidi-doza ka nidorana ilay lavaka. Saingy hatramin'izao tsy nijanona ny afo noho ny fisian'ny metana avy any ambanin'ny tany. Mihoatra ny 50 taona izao ny erehetan'ny afo izay tsy maty ny orana noho ny entina mivoaka tsy tapaka avy any ambanin'ny tany ka mandrehitra azy. Manodidina ny 70 metatra ny savaiviny ary 20 metatra ny alalan'ity lavaka mirehitra ity. Miharihary ny afo rehefa alina ka mahasarika mpizahatany maro manerana izao tontolo izao. Fiangonana mangarahara ny Shadows Church hitan'ny Pengshan, Meishan akaiky ny Chengdu faritany Sichuan any Chine. Miavaka tokoa ity fiangonana ity satria rehefa tratry ny hazavana dia tao manjavona ny aloka ka izay no nanomezana azy ny anarana hoe Shadows na koa ny hoe tsy misy aloka. Mitovy endrika amin'irony fiangonana nentim-paharazana misy tilikambo sy varavarana boribory vita amin'ny tsorakazo metaly fotsy mitsangana maro be toy ny skeleton na taolana manjelanjelatra ny Shadows Church. Ny ekipa mpanao tao-trano na atelier architecture ny Shanghai Dachuan Architect no nanangana azy. Avy tamin'ny fampifangaroana kolontsaina frantsay, la vente de Provence sy ny impressionnisme, tao ihany koa ny minimalisme oriental, endrika tsotra, azavana ara-panahy. Mamorona fahatsapana toy ny trano avy amin'ny nofy rehefa alina ny jiro, manazava azy, anka lasa toerana mahasarika mpizahatany sy be mpakasary ity fiangonana ity. Misy ihany koa mampiasa azy ho toerana fampakaram-bady sy ara-kolontsaina noho ny hevitra finosiny satria antsoina hoe église transparente noho ny endrika mangarahara ananany. Raha ny ara-panahy jerena dia maneho ny fahadiovan'ny fanahy sy ny fampatsiahivana ny fahazavana avy amin'Andriamanitra ity fiangonana ity ka natao toerana fisaintsainana sy fialan-tsasatra ho an'ny olona sasany fa tsy mijanona ho trano fivavahana fotsiny ihany. Dia intranga fakirin'ny tombokilasy tongivavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity. Angasana feno ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ny tenako. Mandrapitafa tombokilasy tongivavy.